Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Manamafy ny fiarabana amintsika longo iaby, tsika tapaka sy namana zay ny fanome fotoana androany mikasika ny famelabelara-kevitra mivantana momba nyty ady hevitra zay amin'ny fitrandrahana arenan-kibonitany zay misy mampiady hevitra ifandrohitana any Atsioliara amin'izao fotoana zao. Manamafy koa fisaorana fankasitrahana amintsika namana zay manome hevitra ny amin'ny hitenenana, manome hevitra ny amin'ny tokony andraisana andraikitra makasika an'izao raharaha zao. Atolotra ny arahaba amintsika rehetra manaraka an'izao mivantana atao androany izao. Misaotra koa tsika n'Andriamanitra nahary atsika amin'ny fahasalamana, tombonandro, pahavelomana zay nomeny ary nahatotsatsika tonga amin'izao fotoana androany zao. Raha ny tena marina fa 3 herinandro lasa izahay no efa saika namoaka hevitra mikasika ny raharaha-bazy ty. Fa izao vao tanteraka. Ety ampiantohana de tsara ny manamafy fa ny bazy tany amboalohany tsy raharaha politika fa notoherin'ireo ponina ao amin'ny faritry masikoro io raharaha bazy io, fiarovan'ny tanindrazany, fiarovan'ny tanindrazany. Zay ny zavatra misy momba ny bazy. Androany no lasa malaza be ny diran'ny politika satria tsika zao de tafiditra anatin'ny adilay politika, idirana politika aby ny zavatra amin'ny atsipiriany fiainana andavanandro ny ponina ao a Madagasikara. Ety ampiandohana de tiako ny misarika ny saitsika mpanaraka amin'ny zavatra niainako sy zavatra niainatsika tamin'ny resaka fiainatsika niny niatrehatsika niny Covid-19 iny. Tsisy fifandraisany hoy tsika hoe Covid-19 inona no resahana eto. Samy misy resaka aretina handalo amin'ny fiarahamonina. De ahoana ny niatrehana azy, ahoana ny fepetra noraisina hafahatsika mino hoe tena ho voafehy ny fanjakana tokoa ve raha tany ka tonga ny sarotra momba nyty fitrandrahana ty. Averiko ny tantara raha izaho manokana de solombavambahoaka tamin'ny androny tany amin'ny 2019 niaraka amin'ny fitondrana. Tam'izany rehefa nanomboka tany Chine io Covid-19 de efa nisahotaka izao tontolo zao ary hita fa iparitaka ny aretina. Izaho no député niaraka amin'ny fitondrana tam'izay andro zay no niteny voalohany hoe misy aretina hafahafa miainga any Chine, tsy hoe la de iparitaka manerana an'izao tontolo zao tokony andray fepetra ny fanjakana malagasy anakatona ny sistany malagasy fa hamono mahafaty io aretina io. Nisy mpitondra tam'izany nanany hany ny ministra, azoko tenenina ialako tsindra manona ny anarany, ministra izy tam'izany mpitondra tenin'ny gouvernementa lasa sénateur am'izao. Tsy zakatsika zany, anti-économique zany, ahoana ny atraika an'izany Covid-19 tsika nosy. De inona ny zavatra nisy natao sangisangy le izy de inona ny afarany, tsy nandray fepetra nanakatona ny sistany ny fanjakana tam'izany tafiditra ny valanaretina firy ny malagasy maty firy, nefa zavatra tokony azo ny evitena ny tsy tafidiran'io aretin'io amin'ny mahanosy any Madagasikara.
itenenako izany fa inona ny hatraizany fahaizany fanjakana mifehy zavatra mety hiloza hiatraika amin'ny vahoaka malagasy. Inona ny zavatra nisy tam'ireny? Raha mitsabo aniny tokony ny masona de fasana no namboarina voalohany. Tsy anaty fomba fisainana malagasy zany na be resaka zany. Fasana namboarina voalohany. Itenenako an'izany amitsika de hamerenako indray mandeha hoe ity resaka bazy ity de zavatra mahafaty ny radioactivité ateraky nireo akora trandrahina ao anatin'io fitrandrahana ataony bazy io. Ho hazavako ny antony fa misy manao tsy anjery maimbo fotsiny hoe zakany vatana io hoe io ane ny tenen'ny Institut National fa vita io ho teneniko zany ny antsipiriany rehefa avy eo. Inona no loza hihatra amitsika raha io radioactivité io no tena hiatra. Raha jerena ohatra ny fitrandrahana an'ireo akora ao amin'ny bazy reo raha raiky lao ane voafehinao roa kilao voafehinao tahiriziny, telo kilao voafehinao tahiriziny, fa mba fatapatatsika ve ny reserve ny gisement ao ambanin'io ranobe io fa amina millions de tonnes no hotrandrahana isataona. Fantsona manao ahoana, fitahirizana manao ahoana no tena hoe afahatsika milokaloka fa ho voafatotra tsy hisy hiparitaka zany radioactivité hateraky ny zavatra hangonina anaty toerana anankiray reo, hangonina anaty toerana stockage anankiray reo ho taterina amin'ny sambo miala eo amin'ny site mitety ny lalany handalo andaboy hivoaka ny andaboy zay tanana rehetra andalovany. Mba azontsika sary an-tsaina moa ohatra meko sary tsotsotra nareo eto Madagasikara tsika Toliara avao misy zao tioko antimo zao. Laha mibo fasy io lafa avy fotoany tioko antimo tsy misy fasy va avy antragno tsika ao militsy ampinga tsika mihitsy aza. Ka eto tsika hanao an'izao hoe voafehy tsika ny tioko antimo lafa mibo amin'ny fasy io. Tsisy teoria milaza an'izay. L'Institut National des Sciences de Technologie Nucléaire le voalaza teo tsy miteny an'izay. Move mba niteny amin'ny mpitondra nareo hoe grave an'io tioko antimo aminay ihany. Amitsika Toliara zay mbola savaranonando anazavako an'izay zavatra zay. Savaranonando hampidirako amitsika hoe mba somary alefaso lavidavitra amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fomba hiainatsika ny fasy mainty io tsisy manohitra fampandrosoana eto. Fa mba dinio hoe mivoaka avy ao maro be ny fasy des milliers de tonnes hangonina isan-taona ho tatery bakeo mandalo mba faritsy aby misy olombelo aby igny ziska andaboy tsy maintsy mandalo toerana fonenan'olo igny. Ka lafa tsiofindrivotsy igny hiparitaky amin'ny rivotsy iainatsika hanimba ny taovam-pisy foa, hanimba ny hapisy malformation, hapisy cancer na avokavoka, hapisy cancer calcul rénaux, olana momba ny voa, iny hiparitaka amin'ny rano, sy ny sisa mbola idiratsika metsipiriany. Fampidirana zay, itenenako hoe aza tsotsoritsika ny fahasarotany resaka fahasalamana amin'ny zavatra ity satria efa nampiseho ny fanjakana hoe hatraizany fifehezany zany hoe loza atrehiny vahoaka malagasy tamin'ny Covid-19 de nambaratsika hoe azo torina tsara mihitsy ny fanjakana amin'ireo olona rehetra maty tamin'ny Covid-19 tsy satria afaka nanakatona ny sistany tsara talohan'ny fotoana ny mpitondra. Fa le izy moa lasa natao fitadiavam-bola rehefa misy ny voina de misy fanampiana avy any ivelany fatatsika ny tantara fanodikodinam-bola sy ny amresaka tamin'ny Covid-19. Ka so de hatao fitadiavam-bola koa ny bazy androany mitovy amin'ny natao tamin'ny Covid-19. Tsy mahavoafehy
tsy mahasakana zany fahafatesana zany ianareo. Ny ohatra velona de iny resaka Covid-19 iny hoe azo no sakanana tsara ny tsy nidirana tao Madagasikara, ny ferana ny fidirana tao, ny tapahana ny fidirana, nanasarototsika ny fomba fidirana ao a Madagasikara am resaka barrière, am resaka quarantaine, am resaka mesure fidirana, tsy tafiditry manosy atsika. Hitenenako zany ohatra zany hoe tsy androany ianareo ka hiteny hilokaloka hoe raha mibo ny rivotra abony tiokantimo io fasy mainty io, ny akora zay misy radioactif ao anatin'ny fasy mainty tsy voasakanao zay. Hiparitaky partout, hitatsika zany am fasika avy antragnotsika, fasika ambony kitrelitsika, fasika ambony fingatsika, fasika zisky militsy am maso, militsy am vava sagnatria manono maso sy vava tsy fatao amitsika agny. Tsisy nandinika an'izany. Hitenenako amitsika hoe aza moramoraina io. Zay fampidirana fohifohy. Ny fanazavana eto dia ezahina tena hoe hazavaina araky ny zay hahazoany sarambabe bahoaka azy, tsy mila olo nianatra lavitra de mahazo azy. Ino na fanazavana voalohany hizara roa ny fanehoan-kevitra. De hoe ny voalohany de fanazavana mikasikasika ny akora trandrahan'ny orinasa bazy sy ino no mety fiatraikany am fahasalamana, am tontolo iainana, am fiainatsika le mampatahotra zany. Mbo ilidiratsika ny resaka ekonomika hoe misy asa sy ny ohatry zay. Raha ny zava-misy era manerantany am'izao fotoana zao ifandrombahana, ifampitadiavana ny resaka hoe terra rare. Tany tsy de pisy loatra. Anatin'izay io bazy aranobe io, anatin'izay any koa misy avarabaratragny agny amin'ny fokotany ampasima le misy vahoaka mitolona am'izao, mbola resaka fasy mainty koa io. Ary mahagaga samby anaovan'ny fanjakana amboletra ho sokafana le izy. Io terra rare io misy ilménite, misy rutile, misy zircon, misy monazite. Zany raha hazavana amin'ny ambangovangony ny zavatra kirakirainy orinasa bazy. Teknika zay. Ilménite, rutile, zircon, monazite. Ino ny itambaran'ireo singa reo? Ny akora ao anatiny ao de resaka uranium sy thorium. Ho an'ny olona nianatra an'izay mahay hoe uranium sy thorium zany de akora simika. Simika. Io le mampatahotra, le akora simika io. Ny olona nianatra chimie mahay an'izay. Io zavatra io azo fehezina raha vitsivitsy. 1 kilao, 2 kilao, 3 kilao. Fa ny fitrandrahana eto any anatiny 30 taona, 40 taona. Ary ny hotrandrahanao ambany holavahanao ane ka un millier de tonnes, 1 million de tonnes. De mba dinidiniho ny fomba hifehezana an'izay zavatra zay. Dinidiniho ny fomba hibozana zay. Tsy haiko aloha ireo manam-paniriana hiasa ao. Fa zaho de tsy manoro hevitra ny fianakaviako hiditra am'izany. Fa io de bomba nucléaire tena foronina hamono ny vahoaka agny amin'ny tapany atsimo ny Toliara. Amafisiko zay zavatra zay. Fehin zany. Reo akora hafahafa reo rehefa mitambatra, ohatra, ataotsika ohatra amin'ny fiainana andavanandro, tsy mitovy ny fipoaky ny grenady ray sy ny fipoaky ny grenady 10 alina 2 tapitrisa hilazako ny habetsa n'ilay fitrandrahana atao am'ireo akora reo. Mihamaro le akora havangongo amin'ny toerana raiky de mihabetsaka koa ny etona sy ny gazy sy ny radioactivité avoakiny hoentin'ny rivotra mandeha amin'ny rano satria ny fasy mainty hosasana amin'ny rano, mandany rano any amin'ny 200-600 mètres cubes par tonne. Raha misy fasika zany 1 tonne hosasana hangalana ny zavatra ilainy
jusqu'à 600 mètres cubes isaky ny tonne rano ho lany. Hisy fiatraikany na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny rano eo à Toliara, nappe phréatique. Zay zavatra zay mbola miditra tsikelikely ao ao anatiny resaka saropady ny radioactivité. Voateny ny rafitra Agence internationale de l'énergie atomique. Io no rafitra faratampony manerana an'izao tontolo zao. Mametra ny hoe hotrahoatran'izao ny tahan'ny radioactivité azon'ny olombelona kirakiraina ho an'ireo mpiasa ao anatin'ny industria na olona mikirakira an'izany. Les Agence internationale de l'industrie de l'énergie atomique. Io zany le tenenin'ny tompon'andraikitra izay efa nampiseho ny heviny hoe misy Institut national des sciences et des techniques nucléaires eto Madagascar. Io no rafitra nasionaly eto Madagascar sahala amin'ny hoe solotenan'le Agence internationale de l'énergie atomique teo. Zany resaka rafitra zany mikirakira ny resaka akora farany saropady ampiasaina manerana zao tontolo zao de misy fepetra, misy fenitra, misy lalànany avokoa. Idiratsika am'izay hoe aiza lay fihetsika nataon'ny fanjakana manao tsinitsinina ny resaka ain'ny vahoaka, manao tsinitsinina ny resaka hoe zavatra mahafaty de sarotsaromana fotsiny am'izao. Tatarako zavatra anankiray isika ny ainana teto Madagascar. Manana tsika araka ny voalazako teo hoe Institut national des sciences et techniques nucléaires. Io zany no salamy hoe tompon'andraikitra tokony hitily hoe azakan'ny olombelona ve le radioactivité anatin'ny zavatra mibazy eo. Raha tokony ho izy zany de mipetraka fanontaniana hoe atokisana ve io Institut national io hilazany marina sa mitovy amin'ireo rafitra efa miandany sahady amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy dirako laliny igny. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe azo itokisana ve io satria ny ray aman-dreny milaza azy ray aman-dreny avy amin'ny faritany Toliara milaza tsara hoe io ny gardien ny radioactivité io Institut national de tsy azo ivalozana ny tenin'io. Ny zavatra mahafaty ahy tsy aminao raha laiko, tsy amin'olo kafa mihitsy no asaiko hitandrina ny mahafaty ahy, fa zaho no mitandrina. Dikan'izay raha mahafaty ny vahoaka ny Toliara, inona ny fepetra tena ny fanatrehatsika fa tena tsy mahafaty tokoa, tsy mamparary tokoa, zakan'ny vatana tokoa ny radioactivité am'ireo akora vokarina avy ao amin'ny base Toliara. Zao ny zavatra nisy. Tany amin'ny volana Oktobra 2024 nisy fivoriana iraisam-pirenena momba ny fizika sy ny resaka nuklearia tao Antananarivo. Niatsona io karazana fivoriana io zany niatsona nireo manampahaizana malagasy rehetra mahay manampahaizana momba ny nukleara, momba ny fizika, hiresahana manokana hoe satria manomboka maro ny fitrandrahana terra rare aty Madagascar de misy nefa ny risque amin'ny fahasalamana, misy ny risque amin'ny radioactivité ateraky nireo akora zay mety hotrandrahana raha ohatra ka tsika nanome permis de recherche tany aloha efa misy permis d'exploitation de andao mba resahin'ireo manampahaizana sy pikaroka ny tahan'ny radioactivité am'ireo akora reo. Nivory tamin'io Oktobra 2024 io ny manampahaizana ny fizika nukleara rehetra tao Madagascar. Nisy zanaky Toliara tonga ny solotena atsika tany mpampianatra pikaroka, tsy ho teneniko ny anarany. Isan'ny tokony nanazava tam'izany sehatra izany ny avy ao amin'ny base. Isan'ny tokony nanazava tam'izany sehatra fivoriana iraisam-pirenena zany ny avy ao amin'ny Institut national des sciences et techniques nucléaires mba nilazany hoe zakan'ny fahasalamany vahoaka tokoa ity radioactivité avoaka ty noho ny théorie zao anananay mety mba ho nilazany fahaizany koa reo
pikariko malagasy rehetra zay tsisy idiran'ny mpanao politika reo hoe izao ane ny zavatra misy izao ane ny fenitra takin'ny agence internationale de l'énergie atomique izao ane ny zavatra misy any antoerany zany débat avolenta no ny tokony namantarana hoe tena zaka io mahafaty tokoa io tsy tonga ny base tsy tonga ny Institut national des sciences et techniques nucléaires nefa zavatra lazaina hoe mahafaty ny vahoaka any antoerana fa naninona satria tsy nisy tsy afaka ny teny vosolo tena tao ny vahoaka ny Toliara de handramanareo mitovy amin'ny tamin'ny andro ny Covid-19 hoe aleo andramana io de ho hita eo ny voina sy ny faty hahazo ny taranaka avy any atsimo. Ialako tsiny aminareo mpitondra, ialako tsiny, ialako fondro amin'Andriamantoa filoham-pirenena fa raha sanatria raha tao amin'ny rovany Manjakamiadana na rovany Ambohimanga io Fasimainty io tsy ho nisahinareo ny nitrandraka anio fa any amin'ny Masikoro Zivanay Tanalana any amin'ny tanàna de mahantra indrindra le karamana 10,000 ny olona de manao fanambarana de hadininy ny olany any am'le olona miady antrano any am'le olona ny mpanao politika tsy mifanaja any no alefanareo ilay fitrandrahana de mety aminareo zao zavatra mitranga zao mety aminareo zao zavatra mitranga zao. Voalohany Prime Ministre nitondra nireo ministra 12 tany antoerana. Prime Ministre tsy avy any Toliara, ministra ny mpitondra teny gouvernement tsy avy any Toliara, ny ministra ny mine tsy avy any Toliara, ny filoham-pirenena frantsay iza amizao hitomagny longotsika amin'ny Masikoro reo agny io laha maty ny radioactivité tsika io i amizao hitagny atsika io nareo longoko aby io tsy misy hitagny atsika reo tsy misy hitagny atsika reo. Zahay androany ny miteny tsy resaka politika zao hazavaina zao fa resaka teknika ary tsy zao ny namorona fa ny akora vokariny base dia misy radioactivité misy mpitobokra ndraiky mpanjakana amizao zay nanohitra taloha nahazo fahefana amizao efa niteny fa extermination io efa niteny fa hanimba tontolo iainana io efa niteny fa hanimba kolotsaina io efa niteny fa hangala ny tany gasy io efa niteny fa handripaka ny fasan'ny malagasy io zay tany fady ho hariko amin'ny rova Manjakamiadana sy rovany Ambohimanga reo lolo iaby agny am faritsy Ranobe io any misy olo mandevy amizao any ka ialako tsiny ialako fondro fa ianareo mpitondra fanjakana efa tsy vitanareo ny zavatra mahasoa ny vahoaka ka azandramana any Toliara tompoko ny zavatra hahafaty anay azandramana any tompoko ny zavatra tsy ho voafehinareo mihoatra lavitra ny fifehezana ny Covid-19 zay efa nalaiko ohatra teo ny fifehezana anio ka oka tsy handramana an'izany ny tenenako eto sao de hilaza nareo hoe ina ny manandrify azy am'zany. Zanaky ny faritany Toliara milevinao ny ray amandreniko ray sy reny ao atsimony gara io voakasika somatsara idirako ny lafiny ampidirana ny foko ampidirana ny hoe inona ny mahatafiditra ny zanadriaka amin'io inona ny mahatafiditra ny karazana olona ampandresina fitenena amin'io raha tsika mandala ny fiarahamonina malagasy eo a Toliara tokony fatany mpitondra zany tanalana zany am tantara ny Toliara tantara ny atsimo ziva ny Masikoro zany raha misy zavatra itaraina ny Masikoro raha misy zavatra mamparary ny Masikoro tsy tokony tanalana ny mitsivalana am'zany ka hoe samboro io hoe ataovinareo hoe andraiso fepetra andraiso andraikitsy ota amy ty tany manandilinareo olobe aby mifanohitsy amy zivatsika Masikoro reo ota nareo
nandika lily nareo laha fomban-draza hente amy tana io. Mandika lily nareo. Mivola nareo pitaka azomanga, tsy misy pitaka azomanga mandika, na pitaka azomanga zao mitsikagny mandika lily. Vonoan'ny raza io. Laha zao ataonareo mamoro. Vonoan'ny raza io laha pitaka azomanga zany mandika lily. Efera zany tantaran-drazatsika. Tsy zaho hampianatra anareo ndaty be an'izany. Tsy zaho hampianatra ny Toliara ny fomban-drazany. Tsy zaho hampianatra ny Masikoro fomba fitiava-tany-drazany. Fa nareo nampindramy fahefana isamboranareo ny olo miaro ny tany-drazany. Fahefana lasa nareo koa lasa panjanatany. Panjanatany anie nareo anan'izao e. Satria ino? Bazy zao ia. Longonia bazy zao. Société américaine. Amin'nosy sakatia zao hameania nosy anio. Homea vazaha. Vozava ny androany matoa ny filoha matoa ny tompon'andraikitra maka zo-pirenena vahiny tsy mitempo tsy miara mitempo amy vahoaka hoetiny. Ka ialako tsiny. Tsy toviako hevitra aminareo zany maro ny fanampenam-bava atao ao Madagasikara. Zahay zao de isan'ny efatratra. Efa enjikenjehana atao ahoana tizatsy ery zao tsy manino na. Be aniny anararao pahefana atao Madagasikara. Fa fatatsika dôly ny afara nanaona. Ka eto, sangy mihoatra ny loha ataonareo. Sangy mihoatra ny loha ny ataonareo hanandrana fahafatesana andray mandeha amy vahoaky ny Toliara. Io tsy vitany badalela io hoe ienga tia Toliara ny fierekarena a Madagasikara. Non. Tiantsika. Zay tapany kelikely koa momba ny hoe ahoana ny mahasaropady anio resaka fitrandrahana io. Hiresaka tsika manaraka ny hoe ino ny raha tokony hataotsika. Izahay manokana dia tsisy dikany ny fahefana apelatananay hahasakana ny fanjakana. Tsy misy dikany ny mety hoe haharesea lahatra ny fanjakana raha ny fahefana apelatanana. Na nino moa nareo sahirana mampanao fampanambarana tokobetelo hoe solitenany antoko politike vandivandy aby io solitenany mpanohitra vandivandy aby io tokobetelo zao razanay tsy manome mandany zany hoe miresaha nareo de miresaha mampisamborany Masikoro zivanareo. Tsy tokony idirany tokobetelo zany. Fa ny tena voakasika eto ane longo Masikoro reo amy tandrazany. Idiratsika ny ino mahavoakasiky zanadriaky. Ino mahavoakasiky zanadriaky. Fiainatsika andavanandro Toliara ao ny idirako tsy hanazava raha teknika loatra aho. Ny zanadriaky i agnaran'izay hoe anaky ny riaky. Zay fanambaranteny io. Ny vezo no ao anatiny io zanadriaky io. Zany vezo zany dia mivelona amin'ny fanjonoana miandriaky. Ny lehilahy no mihaza ny ajamy nampela ny mivarotsy ny fia. Noho ny bazy io hotrandrahy zay makasika ny tanindrazany Masikoro zay zivanay. Ho voakasiky koa ny riaky lafa maloto riaky io. Fiareo handeha handalikagny raiky zay. Fiareo ho matimaty fa misy an'izay Fort Dauphin fa takotakona. Ho matimaty fiareo. Mivola amizay nareo hoe 2000 hectares ny andaboy de 2 hectares fotsiny le ho tapahy hamboarany le port. Mba zakanao va laha mibobaka eo io tsy raha eo andaboy amy 2000 hectares eo avao ibognany. Fa mba andeha mba mivily agny io.
mandeha ambavaratsy agny mandeha ia mahasaka tioko antimo zao ia atuliareo ia mba misy ny vola fisiany tioko antimo zao nareo tompony andraikitsy am filoam-pirenena zao agny fa ze volagny tsy misy tsy saky tohery ze volagny tsy saky tohery ndra hahafaty atsika mianakavy de tsy saky tohery satria Hitler tsy zay mo resanareo satria Hitler ze volagny de tsy maintsy ankena azafady mba manananaky ny anatsy avao kelikely Toliara marobe ta iresaka Toliara ao fa matahotsy ya lehibe mpanotsy tapena tsy mahazo miresaky zavatra niazonareo natao zany tamin'ny 73 député fa rehefa miandro nareo tsy azo atao ny manao tatitsy député lany mbahoaky iresaka amin'ny vahoaky de mba hitatara hoe zao ny raha misy de nareo koa manao victime lafa oroan'olo ny vavahadinareo kasakana le olo zo fototra zany ao anaty lalam-panorena tsy hampianatra nareo an'izany aho itenenako amitsika fa aza sangisangina ty resaka bazy ity hafoheziko fohifohy ino ny fiatraikan'ireo akora voalaza teo le uranium thorium zay misy radioactivité reo amin'ny fahasalamana ino ny fiatraikany mijanjigna soa tsika ny fiatraikany zao hiditra amin'ny fiatraikany amin'ny fahasalamana reo voka-dratsiny amin'ny olombelo lafa mibo fasio misy radioactivité hiainatsika zay mahavoan'ny kansera ny fitaova pisefoa mahavoa problème rénal satria misy acide gaz miditra agnatiny aitsika agny igny miady amin'ny rein-tsika ao rein zany mpanadio ny raha maloto anaty vatatsika ao hiasa mafy ny rein-tsika zany satria misy gaz misy asidra misy rivotsy maloto misy raha maloto miditra amin'ny rivotsy ainatsika tsy ho araky ny rein zany hijaly hovoany aretina voa aby tsika rehetra aretiny vanitaolana tsy zaka ny vatan'olombelo de malemy ny taola zay m'olombelo amin'ny fambolea io lafa mivory raiky io gaz io poizina be io hafa koa ny heriny ny hamahery vaika zay no hanimba nofotany tsy hisy fambolea vano zany fort dauphin fa misy tratran'izay tsy mamokatsy ny balahazo tsy mamokatsy bele zao raha fianitsika agny tany avaratsy ny farany sombotsy ny Toliara amin'ny fambolea nagnino tsy barazy io ro amboary fa nareo mila raha hafaty zay tsy ho voafehinareo azafady simba ny rano maloto tratrin'io fanadiovan'io raha io mandany rano maro maloto ny rano lafa maloto rano mandeha amin'ny nappe phréatique agny de rano hinomitsika koa maloto izay ny hiparitaka amitsika menakavy io ary io tsy misy hoe aha ze prositeny tsy voa ze profitondrana voa ze olo tsy mamoaky hevitsy tsy voa fa tsika mianakavy déchet chimique ho sasa raha io poizina io ho sasa mato sasa maloto dikan'izay hariaia raha igny haverina amin'ny état normal hoe nareo vanjanahary hapipoly azy amin'ny état normal io matoa nalevinjanahary ambany agny fa tsy nataony ambony tafitragnotsika agny tsy mahavelo ka nareo hamokapokatsy azy ao nazavany filoharatsiraky zany raha zany nitenenako anoharako kely amin'ny filoharatsiraky tsy misy filoha manampahaizana mihoatra ny filoharatsiraky ka tsy idirako lalina zay fa iny amiko ny filoha mahataka davitra manapakevitra amin'ny alalan'ny fisainana amin'ny alalan'ny fahendrena amin'ny alalan'ny fa tsy hoe taitaitry fa misy 180 millions de dollars aty de tsy manino ho matimaty vahoaka agny reo désolé zafady mbo voka-dratsiny simba nio resaka gaz resaka loto io radioactivité io ny tontolo voajanahary ao ny biby ambany agny ao ny hazo sosa
hanny mikereo ny resaky tantely fivelomany mikereo tsy haiko misy tsy mahay anjao iaby ny ekosistemy iaby simba tratsin'io satria raha io mahery vaika io ya ny collectif taniko Madagasikara mahay tsara ONG io fa tsy antoko politika ary efa nitolona amin'ny resaky hoe ahoana ny fangalany fanjakana tany ahoana ny impact environnement sociaux ny resaka fitrandrana hoatran'io collectif tany zany ny miady ONG miady mba tsy tenenako hoe nalaiko amin'ny hevitry ny lehibe ny mpanohitra fa zany verifiable zany source zany ka eto tsika tsy hoentanentany ny fanohanany fitondrana bâtisseur hazavaiko rehefa aveo de hoe lasa tsy mahafaty androany fa niova ny cahier de charge tsy mahafaty androany fa niova ny lalàna momba ny investissement tsy mahafaty androany fa tsy maintsy mandroso toliara tokony ho izy nareo filoham-pirenena manesika an'io nareo gouvernemanta nareo pomban'io ny manandra na misotro ny aleoko maty voalohany amin'io raha io zay voalefa amin'ny vahoaka io fa tsy nareo ny higalabona am'le vola be zay fantatra fa tsy hoavy amin'ny vahoaka rehefa aveo de ho maty ny vahoaky mekohatra am'zany tsika tamy tetezamita nisy projet fer Soalala nazona 100 millions de dollars antanitsika ny Soalala ino raha nivaingana ny azony Soalala tam'zany tamy tetezamita nisy an'zany ka eto ny sakana voalohany tsy ireo olona manohitra ny base reo velively fa ny fanazavaiko teo hoe raha mahafaty ve de nanino raha mba ifanatrehana de ifandresena lahatra mba iaraha manapaka koa hoe zao ny fitandremana tokony hatao amtoy fa tsy hoe tonga de sokafinareo agny de ho maty le olo bakeo aie tavanareo fanafody faty soa nareo hamboatry fasana ohatra nataonareo tamy Covid-19 am resaka olombelona teo fambolena teo resaka jono sy rano vokadratsiny aby io ny rano ho voaloto lafa sasara io maro rano lany fia ho maty tsy mahavelo fambolea koa rano io lasa poizina ny rano io tsika toliara nga mahampy rano moa tsika zao io firy rano tapaky fa maro sanandro tapaky rano ny tsika sy tsika io no atao hoe miadana amin'ny rano kanefa mbo hisy projet mihinan-drano agny de handoto an'io rano io aveo de hanaon'izao tsika hoe hiainga ty avy toliara ny firenena 40 taona ve nareo ny fitondrana de mbo androany ve nareo vo hainy vahoaka malagasy mbola idiratsika zany rehefa aveo fa eto aloha lay tapany mahafaty no resahina tsy mahavany fambolea io tsy misy zavamaniry velona amin'io rehefa voaloto rano ny fia hilay ny fia ho maty hino rano poizy tsika atoliara eo hahoan'olo ino zao olo baka iemolo zao anaty gouvernement ao tsisy anaky toliara ka halahelo anareo toliara nanino tsika io nisy tapadoha telo ndraikandro ka nanino ry prime ministre sy ministre 12 regny sy nijotsa toliara any la tena mitsinjo ny tena hoe fasairanam-bahoaky nareo ny horohory ny vahoaky telo tapadoha toliara tsy niaraky nijotso nareo nandany frais d'avion fa lafa mibazy ty hatao forcine hisamborany ze olo mitsanga de avy nareo de andresindresy lahatra eo raha ny azo bataina eo de leo ny bataina tamy tany misy anareo fa eto tanin-drazanay toliara tanin-drazatsika toliara tanin-drazako toliara tsoliarako tsoliaranao toliaratsika ka tsy ho haraiky ry tompony teny farany tsy haraiky koa no manany marina tsy haraiky koa ny tsy maintsy henoa lafa mahazo micro de ny sasany lafa hivola anirahanareo zandaro anirahanareo préfet tapitra fanagegeatsika io
fa zao ny fotoa hoe ny gegy ny mananatsy ny mahitsy. Zahay to ny gegy hananatsy anareo mahitsy io. Anaty soratra masina zany hoe hoavy ny fotoana ny adala no hahendry hananatra ny hendry. Zahay reto adala nareo hendry. Zahay hananatra nareo. Zao miresaky eto zao resak'olo maro zao. Tsy ataonareo hoe angaingam-panahina avao. Maro tahi resaky fa matahotsy gagazo, matahotsy halefanareo fenaratsoa, matahotsy halefanareo ho tsara tany narivo any. Zao aby ty raha misy. De lafa mivolan'izay de hoe enje hoiny ao amin'ny fitsaranao fa tsy tokony tenenina zany. Zany ny realite misy. Tsy reserve zany, fa zany realite. Fano ny fitsaranao Toliara rehefa tsy mahefa mitsara ny raha rehetra ao Toliara. De atero Tananarivo daholo. Oharinareo daholo ny karazana famina para-pahefana efa tsy fahita, efa tamin'ny andro ny Hitlera ho izy nareo. Nareo ny manandrana mamerina azy. Fa tsy misy mpanapatra fahefana tsy manao dérapage zany ambonin'ny tany eto. Fahefana, raha resaky fahefana tsika politika iny. Fa ny androany de ny zavatra hahafaty zay tambarako amreo vahoaka contre ny base rehetrarehetra. Na tsy mpanao politika na manao politika, misy koa nina miaraka aminareo tsy d'accord hoe mandefa miresaka aminay. Fa matahotsy hivola. So de tsy mahazo karta e. So de lamplace e. So de mena seva e. Zahay tsy anatin'izay. Azonareo sazina. Azo andraisana fepetra. Fa mba laha ny zavatra teneniko diso. Raha ny zavatra teneniko mivaona. Raha ny zavatra teneniko manopa. Raha ny zavatra teneniko mandrangitra ny olona hoe andao tsika rodaniny zao. Meloka zaho. Fa raha zaho miteny hoe ny zavatra hahafaty ndao ifampiresafa. Fa tsy hoe lombiry tamin'ny andro ny 2018 lafa avy amin'ny fahefana nareo lasa azo amboara dite ny lombiry. Mialatsiny. Hiditra tsika ny tapany faharoa. Tapany faharoa de fanazavana mikasikasika hoe ny fihariana hiainga avy any amin'ny faritra atsimo any Toliara, mampidibola io, azoana vola be, hisy commune hahazo drala, hisy siadina député firipolo amby zato, maro. Zao ny nanazavako azy tsotra. Ny fitondrana amizao de fitondrana efa 40 taona. Tsy raiky, tsy indray mandeha, tsy indroa, tsy intelo, tsy inefatra, tsy indimy. Efa tsy voisan'ny rasatanako ny lainga no resana tam vahoaka. 400 mégawatt fiotrina ny kapoka ny vary eto Toliara, lafo zany abidinina io. Coton de Toliara, cimenterie de Toliara. Tsy misy propagande tamin'ny filoham-pirenena ka ny teninareo rehefa lany zahay de ndao sokafana base io. Tsy nisy an'izany. Satria io base io de efa nitoherina hatramizay. Efa napisidisa-disa hatramizay. Ataonareo lo vita mora moa longonay masikoro reo ndra tsy mivola eo. Fanoroandreo an'igny tao taloha. Ataonareo mbo ny raha mbo hainareo hita maso, mbo misy raha tsy hita maso hainireo. Mbo ho hitako base tafatsanga eo zao, maro raha hainireo fa tsy hainareo. Tsy hitany intelligence artificielle zao, ty raha hainireo. Masikoro reo. Fandramonareo. Idirako ny fanazavana hoe hitondra vola be. Nareo lay miteny hoe tsy hanao politika raha tsy vita ny rentrizy. Tsy zao namorona. Tsy hoe vita tapatapa ny Bovimbe Fort Dauphin. Fa tsy vita n'izy ao. Fa mbo hitanay nareo manao politika. Ho vitako ny pipeline. Itanisako an'izao le vande efa nisy ka tsy hinoanay koa ny vandinareo androany. Ny 400 mégawatt.
Ny coton de Tuléar, ny RN10 distrika ejeta rehefa lany namenao ny Tanimora tsy amenao ejeta. Etsetra sy ny lainga tsy voatanisa fatany mpanao Facebook zany efa noteneninareo ka amin'ny fomba manao akory ny hinoanay fa hivadiky paradisa tokoa i Tuléar rehefa miditra any aminareo le 80 millions de dollars fa tsy mitovy amin'ireo vandy efa noteneninareo na mahanana vahoaka reo. Zay le olana voalohany tsy matoky anareo tsony ny vahoaka. Maro loatra ny lainga na fafy. Bâtisseur nino vandy ino raha mitsanga Tuléar. Anao miresaky efa tiny fanamboarana piscine olympique lafa tsy vita io zao ny tsy maninina de i androany mivola hivaliky paradisa a Tuléar. Azafady ino hinoan'olo atsika amizao. Tam 2018 extermination mahafaty mapisipoy izy manimba kolotsaina manimba zavaboary mahafaty fia maro ny hazo fanaova fasany fanaova lolo agnaty ala igny ho tapatapahy. Androany zao vandy aby fa niovany cahier de charge. Tsy misy mino an'izao fa tsy misy mahasaky mivola zay hivola sakananareo. Zay hivola sakananareo ndefasanareo zandaro. Tsisy mino an'izao. Tsy nareo no hanome lesona, tsy nareo tsony no manana ny marina, tsy nareo tsony hiteny aminay hoe tsy maintsy ekena ny zakany fahasalaman'ny vahoaka ny tahany radioactivité anatin'ny akora vokarin'ny bazy. Andao ifanatrika miaraka amin'ireo chercheur rehetrarehetra azo ampanatsona avy any ivelany koa ny olo manampahaizana momba ny nucléaire. Dejerena ny tahany io fa nanino afefen'ny bazy. Nareo nilaza nanao nahita cahier de charge. Aia cahier de charge zao? Tsisy nahita an'izao. Fa mbo mandeha ny fanakaramana vola ataon'ny bazy de ampanaovina fanambarana zay mila sigara, zay mila lamone, ampanaovina fanambarana kiraikiraiky. Fotoany zao tsika Tuléar. Sorato tsika lista. Ia reo mpivarotsy tanindraza reo. Tsy mahamena jany tsika tokony amboatsy t-shirt tsika poniny Tuléar io hoe tsy mila bazy sahay. Samby manao an'izay tsika tsy raha helofany zandaro koa ny manao t-shirt. Vasa hombotandrozy koa ny sikitsika la ohatry manao an'izay aby tsika iaby. Fa tsika fa tsy mahazo maneho hevitra. Fa tsy mahazo mandeha mivory. Fa tsy mahazo anova tatsy. Mampamboatsy t-shirt tsika. Te ho hitany mpitondra reo tsy raha misy poro anio ane. Fa matahotsy. Ray aman-dreninay gadranareo. Tsy misy olombelo manahaka ny ray aman-dreny fanamperainy. Tsy misy mpanao politika manatantara mitovy amin'iny a Tuléar ao. De lotoanareo, zivanareo, tembotemboinareo andeha en prison agny. De zay zany raha hataotsika. Dira koa aniny fa raha mananay. Resaka code minier. Code minier. Tsy fahenitsika zao resaka momba code minier zao. Mba ataovitsika tatitra tonga any amin'ny minisitra ny harenan-kibon'ny tany. Afaka ijoroako vavolombelona, afaka ifanatreako aminy. Tamina mola volanany code minier io zao zava-nisy. Nisy zao député tam'zany. Président commission juridique tao amin'ny Assemblée nationale. Ny lalàna rehetra zay nandalo tao ka ilana ny expertise ny commission juridique de tao zaho nanatrika foana. Zaho tanatin'ny comité député ropolo natsoina tany amin'ny ministère ny harenan-kibon'ny tany handinika alohan'ny hampandanina ny code minier. Misy miteny mako ny code minier niova tsy hainao raha niova anatiny ao zao fa vao maiky mamoa fady hazavako amitsika. Io ministra ny harenan-kibon'ny tany io mbola tsy niova, isaoran'Andriamanitra mbola tsy niova. Zao nisan'ny député ropolo tam'zany tanatin'izany député ny farafangana taloha, anatin'izany député namana Ratsivahiny sy député sasasasany. Zao no nataoko.
tam'zany mialatsiny monsieur le ministre izahay ty député avy any amin'ny faritra atsimo matetika ny akamaroany faritra rehetra de misy fitrandrahana ka ity code minier ty ny angatahanay de tsotra zavatra roa tam'zay ny ristorna satria zahay ampanihy manana ny graphite misy an'io à Fort-Dauphin misy an'ny QMM io ny tia Tuliara io Tuliara sandio mbo akotrany Black Air fa marobe izahay manana fitrandrahana pitrandraka tonga aminay aleo ny produit ny ristorna tonga de sorata ato amin'ny code ato hoe mijanona any amin'ny commune sy any amin'ny faritra voakasika nanaiky ny ministra ny Harenan-Kibony tena zay nge ny député no izy raha tena te ampandroso haingana tsika eny ok natoro anay ny code tena misoratra tao ary io ministra io tena mahatsapa an'izay fa zay ny lalatsaina ampandroso tsika rehetra mara manaiky an'izay akory ny hagagana rehefa avy eo hatao hodinina olanina ny code minier misy ramatoa maherihery fihetsika mpitondra teny gouvernemanta tamin'ny fotoanandrony lasa sénateur am'izao zay milaza mahitsy hoe fafao ty tsy mila ny tiako hoe ristorna ty mijanona any amin'ny commune sy any amin'ny faritra zany fafao io disposition io tsy hain'ireo député am'izao zany izany ve le toetsaina nanamboarana ny code minier ny fafanareo le hoe hivantana an'le ristorna any amin'ny commune sy any amin'ny faritra de iteninareo androany hoe hanome 80 millions nefa lay vokatra avy amin'ny ristorna tokony misoratra ao anaty code minier fafanareo de manao publication nareo mampiresaka olona nareo mandeha mandany volam-panjakana nareo midina hatramin'ny prime ministre am'izay ny olona hanaiky rebrebena azony ministra ny minina marinina zany fa tsy mamorona tsy mandainga zao miteny an'izany fomba fisainan'ny mpitondra zany baiko avy any amin'ny présidence tamin'ny alalan'ny ministra mpitondra teny gouvernemanta no ny teny hoe fafao io disposition misoratra hoe esoro io resaka ristorna tonga de mijanona any amin'ny commune io mijanona any amin'ny faritra io fa tsy mety miakatra Tananarivo daholo ny vola tsy mandainga aho miteny an'izany teniko pahatsorana tsy hainareo milaza mahita code minier ny ova io faharoa menmenina ny mpanondrana vato ny mpanondrana anina fa rehefa mandeha manondrana vato avy Madagasikara ny tsika vao maiky io ohatrany ataon'ny train amin'ny vokatra chinois io ny tsika vokatra tsika gasy vato aondrana miala Madagasikara fa omea taxa marobe zao ny soratanareo anatin'ny code minier io miteny tsika nareo député nanohitra fa tsy maintsy midina le baiko amin'ny alalan'le mpitondra teny gouvernemanta de le lasa sénateur tsy andanany zany tsy andanany ministra ny minina zany fa so ihany zao ny arany asa tao fa nametra-pialana tsy noroaina fa nametra-pialana fa kosa tsy hangina manoloana ny zavatra ohatry zany de iteninareo androany manadrohadro hoe hisy vola be hiditra io i vola tokony amin'ny alalan'ny lalàna azony commune sy ny faritra tsy omenareo de androany nareo miteny hoe ny 80 millions de dollars amin'io de azo voalohany de 40 millions de dollars io ny hiditra amin'ny commune 500 sy adina député fa hain'olo nareo fa maro vandy nafahan'ny vahoaky malagasy fa maro vandy nafahan'ny Toliara fa maro vandy natao amin'ny tapany atsimon'Nosy pipeline RN13 RN10 coton de Toliara cimenterie azo sokafo zany sokafo port io ataovy mitovy amin'ny tamatavy fa miasa igny aby mpamaraky reo tsy raha misy manao hadala zao io ataovy mitovy amin'ny talohany port zao iasan'olo aby tsy voatery zay nianatra avao miasa amin'ny port igny mahita kibaroa sanandro le olo amboary barazy avaratsagny io amboary barazy amin'ny partiny Beza sokafo ny fanondranana volamena
zany maro be te haly volamena tsy hoe 90 tao au pouvoir nareo de androany manao anjao hoe latsaky ny $1 par jour ny volony vahoakany tuliara avy amitsika zany satria tsika zay teneny mpitondra eo eke aby de androany zany tsika hanao miracle am base zao de base hatao tery ronono handeha hanampy $2 ny vola miditra amin'ny vahoakany tuliara mampahantra tsika de tsika avao ka sara hoe aha hisakana fampandrosoana izahay nitsangana foana na de niaraka tam mpitondra am resaka hoe zavatra mifanohitra amin'ny tombotsoany vahoakany atsimo bo vima zany nisy an'izany taloha volamena tsy sokafanareo zay mampisy trafik io zao koa hanao base nareo tsy aty any fari amle faritra Diego nareo vahoakany mbola resaka fasimainto koa io resaka hoe am commune Antsirabe amin'ny fokotany ampasindava sa izy io regny olo nidina tagnana hoe topographique reny hijery hoe ino aby ny ambonin'le harena eo satria fampitadiavana am'izao fotoana zao ny tsena ny terrary de na de hifamono amle vahoakanao enao mpitondra ndray lasa mpanjana tany amin'ny vahoakanao enao omena fahefana androany koa mena député mena préfet enao koa lasa mamoriporitra ny vahoaka kananino ho avy Macron de mamafa tokotany aby fa lafa vahoaka toy tapatapahinareo tombony ty firy tsy rariny zany tsy rariny mbola maro ny zavatra azo tenenina mbola maro ny raha tia hambara farany ndresako ny listorina ndresako ny vola vandivandy aby io nisy noty ty koa mbola toetsain'ny mpitondra fanjakana ty le milaza hoe isy vola hidra nisy noty nalain'ny ministra ny fitatanam-bola am'izao io ihany koa mbola tsy niova CSG izy tam'izany tam 2020 note tam 14 septembre 2020 nanapahana ny karazana ristorina rehetra miditra amin'ny commune manodidina ny Ambatovy tratran'izay koa ny tatia Fort Dauphin ina ny antony de hoe le tsy hain'ireo commune reo ny mampiasa ny vola io any amin'ny fananganana fotodrafitrasa fa manomboka zao de ho raisiny fiadidinan'ny republika antanana ny mampiatra ny resaka ristorina ny trésor public baka ia ny fiadidinan'ny republika ny anatsy tahiana reo tsy orthodoxie financière zany trésor public ny mitatam-bola ni mametraka ny réglementation de gestion de finance publique trésor public fa tsy présidence de la république idiranareo daholo retraretra site 2424.mg ny fanjakana na akantanana ny fikirakirana ny resaka volan'ny ristorina rehetra miditra am commune de zao ny fantanina nanomboka 2020 napihatonareo ny ristorina miditra am commune sy ny faritra retraretra amin'misy fitrandrahana raha itsika manaraka orthodoxie financière quelque part io vola io hita trace aiza de natao inona ny valiny tsy fantatro samy mitovy am'le volamena ny vadika varahina ka androany anareo mandefa olo maro be agny Antsioliara miaraka amin'ny prime ministre de hoe asina olo karamana de iteneny hoe zahay ray aman-dreny tsy reo olo aby ny resaky ny fanesesy tam prime ministre reo tsy misy voakasika mivantana raha agny amin'ny ranobe fa raha ty am resaky vezo misy solotegnany mpanao politiky nalefany tamreny hainay aby tsisy mpanohitsy regny fa olo efa miaraka am'izao fitondrana zao efa anatiny mivaritra tanindrazana miaraka am'izao fitondrana zao vavolombelo ny ilain'ny mpitondra hoe zahay handeha hivaritra an'io tany io ho an'ny vazaha de hisy fiatraikany amin'ny fahasalamana eo mba tsy zahay rery ny tomponantoko fa nareo ray aman-dreny rehetra koa filohan'ny fiangonana sinoda ino idiran'ny sinoda am'izao ray aman-dreny te zao ondry ka milisy amin'io nareo toko betelo ao bakitsika igny volagny président
igny fitete fandehananay magnantimo any. Io ro tokony anaovanareo communiqué fagnambara maray fa tsy hamaky aly amy zivatsika io. Ka nitenenako androany amin'ny anarany tsoliarako, tsoliaranao, tsoliaratsika. Sisy manana ny tena marina tokana zany eto. Zay nefa nitianareo hatao. Raha miteny ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires de tsy maintsy ekena io. Andao fanatrehana. De avorio manam-pahaizana rehetra. De jerena aiza le mahafaty sy tsy mahafaty, aiza ny tokony hitandremana, tokony mba transparent nareo amy zavatra hahafaty olombelo. Fa ny hitany vahoaka tsy voafehinareo ny nifehy ny Covid zay nahafaty, zay zavatra tokony azo no sakanana niditra Madagasikara. Vomay zavatra haparitaky ny rivotra, hiparitaka amy rano, hiparitaka amy tontolo iainana, hiparitaka amy tsy ho voafehinareo io na de tena hoe vina fahafiry anatin'ny vinanareo igny misy anjao. Tsy ny resaky ny lava. Maro ny raha mbo tokony ho hazava. Raha ilaina zany de mbo hidiratsika amin'ny antsipirihany ny manodidina ny resaky basty. Fa ny fanjakana zay milokaloka fa hahasakana ny riska zay hateraky ny fahasalamam-bahoaka amin'io. ONG miaro ny amy tontolo iainana, miaro ny amin'ny fangalana tany-bahoaka, miaro amin'ny fiatraikany zava-dratsy avoakany fitrandrahana ohatran'io no niteny anjany. Tsy misy hevitra ny mpanao politika. So di tenenana hoe io ange mpanohitra de zay zay ndraisanareo azy fa ny zavatra teneniko marina daholo. Regny code minier regny marina. Ka tsy androany nareo hanao anjao hoe tena hivadika paradisa ny agny Tsoliara satria bâtisseur le président. Vitao aloha pipeline io. Vitao RN10 io. Vitao trano farany RN13. Aiza piscine olympique tsika zao ia. Aiza kianja manara-penitra tsika Tsoliara. Ino raha vita ny fanjakana zao a Tsoliara ohatsy. Tsy misy. Votsela aparitaka manera Madagasikara vary amidy mora. Zao nanaraka isanandro. Antaniana tsika zao. Misy vary amidy mora amitsika amy district amizao. Zany nefa ndraikitra farany mora. Hitsinjara an'izany isaky ny district. De hiteninareo fa hizara 80 millions, hizara 40 millions, hizara 4 millions isaky ny commune. De tamin'ny apitso ny samborana ny colonel Fanatera de nidina Tsoliara ny ministra ny décentralisation de nitondra carton de hoe mahazo an'igny commune. Fa mitikitapim-bola ny commune va igny. Hanakona masotsika regny. Sady regny ane volan'ny Banque mondiale tsy tokony anaovanao firerehana politika. Volan'ny Banque mondiale regny tsy any fanjakana regny. Tsy tokony anao ministra misehoseho hoe zahay fanjakana manao an'ity. Tokony Banque mondiale sarotiny amy zavatra ohatry regny. Fa nareo fanjakana ne 75 millions nomenareo ny commune. Na zay ary mbo tsy tonga ra-potoana. Ka eto tsika maro ny resaky ialantsiny am'izay mety tohina am'izay hevitra navoakanay zay. Raha ilaina de mbola mety misy fanazavana fanampiny hoentinay fa de eto de manararaotra sahady. Misaotra tsika rehetra amin'ny fanarahana an'izao mivantana zao, jerena koa ny lafin'ny crédit fa raha satry de mbola maro ny zavatra tokony ho azo tenenina. Ka dia makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy de amin'ny manaraka indray dia mirary soa tsika rehetra. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?